Sibatany lavitra indrindra ao amin'ny tanàna Nantanety ao anatin'ny distrika Miarinarivo faharoa satria dia nahazo sekoly vaovao ny EPP ao an-toerana vokatry ny fiaraha-miasa mahafonja eo anivon'ilay hoe 3P ity foto-drafitr'asa vaovao ity. Notokanana ny talata fa 7 volana desambra teo ny efitra telo vaovao ny sekoly fanabeazana fototra ao Antanety, tanàna sarodalana iray sy mitoka-monina ao amin'ny distrika ny Miarinarivo faharoa faritra Itasy. Izany dia vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny fikambanana tsy miankina Madagascar Development Fund sy ny fitondram-panjakana ary ny mpiara-miombonantoka amin'ny MDF, Adson Foundation sy fianakaviana Anglisy Lench. Ireto faran'izay tsy nisalasala nanome vola 17 tapitrisa ariary nanorenana ny vodi-drafitr'asa sy nentinanana ny fanaka, fitaovam-pianarana, fitaovam-pandrafetana, boky ary kilalao natolotra ny mpianatra miisa 50 avy amin'ny tanàna miisa 8 manodidina ny sekoly. Hatramin'ny nanorenana azy tamin'ny taona 17 sy 700 dia tsy nahazaka ny isan'ny mpianatra izay mitombo isa-taona ny efitra 2 tao amin'ity sekoly ity izay simba sy arenina trany isa-taona aorian'ny fandalovan'ny rivo-doza. Ny maraina ihany no nianatra ny mpianatra ary mahatratra dimisan'ny W noho ny akelezan'ny toerana ka nisy fiantraikany ratsy teo amin'ny vokam-panadinana izany. Tanteraka ankehitriny ny nofinofiny ireo ray aman-dreny sy ny mpanabe satria nitondra rivo-baovao sy fanantenana ho an'ny hoavin'ny ankizy izao foto-drafitr'asa vaovao izao. Na dia ratsy mila tsy ho azon'ny fiara-le aza ny lalana dia tonga teny toerana nitokana ny foto-drafitr'asa ny mpian'ny MDF Brian Donaldson mivady niaraka tamin'ireo manam-pahefana ao an-toerana.